Mhm. Dia araka ny resahantsika tao farany zany a, ny sekoly ao Chicago, sekoly tsy luterana fa presbyteriana. Presbyteriana moa dia mitovy amin'ny FJKM any amintsika zany. Ireo zany no nanome bourse ho azy a, mba ho tonga aty. Ho Dia an'ilay vadinao io, ho an'izay mbola tsy ady, niaraka ia, niantsika ho an'ny taloha teo. vadiko sy mbola tsy tonga aty dia izy rery zany no tonga fa ny zanakay mbola mijanona any. Dia misaotra ny tombo fa ny dadako mbola teo a, dia ny ravaviko a, dia ry zareo no nitaizan'ny zanakay tany zany. Firy Fa taona zareo tamin'io? ah, Firy taona ny zanakareo tamin'io? ao vao teneniko ny taona rehefa izy tonga aty. Mhm. Dia za zany a misaotra ny tombo koa fa manome ny occasion ahafahako manao vakansy any Madagasikara mijery ny ankizy. Mm. Efa tonga taty ny vadiko a, dia izy mipetraka any Hyde Park a, any amin'ny inona moa zany, any amin'ny campus-ny presbyteriana mianatra teolojia. Za mipetraka any amin'ny campus-ny katolika any Dominicana River Forest. Samy manana ny toerana satria samy manana ny fianarany. Eo amin'ny adiny firy eo zany ny elanelany dia ahoana ny fifankahitanareo tamin'izany? Ia, Sohiana aloha fa misy foana ny bus dia misy ny train. Dia mandray indray. Mety ho amin'ny adiny iray eo ny elanelany indraindray miankina amin'ny fandraisana bus sy fandraisana train. Fa ny ety zany a, ny any zany efa fantatrao misy catalogue dia efa jerenao ny ora, ny schedule hoe amin'izao a mandalo eto ny train, amin'izao dia mandalo ery ny bus amin'izao dia anao zany manao calcul hoe amin'ny aleto aho zany amin'izao dia tonga ary amin'izao dia tonga any amin'izao. Mandray teneniko fotsiny hoe mandray bus avy any amin'ny Dominica Université mandeha any amin'ny station-ny train. Dia mandray train zany. Dia rehefa avy eo indray ny train iny mijanona any Chicago dia mandray bus hafa koa andeha ho any aminazy. Dia ny bus hafa iny koa tsy tonga any aminazy, mbola mifindra bus hafa koa zay vao tonga any aminy. Dia eo amin'ny karazana bus telo zany sy train iray lavabe no raisiko isaky ny andeha ho any, na ny raisiny isaky ny andeha aty aminahy. Fa dia samy efa aty Amerika dia esorina ny tompo. Dia vita zany fianarako teny amin'ny Dominicana, dia vita koa ny azo tao makromika, dia dikan'izay andeha mody zahay. Inona zavatra nisy hozy ianao? Za voadonan'ny tômôbila. Herinandro alohan'ny anaovana graduation anay tany amin'ny Dominicana, za voadonan'ny tômôbila an'ankizy vavy tanora mihirahira mandeha ankizy teenager mbola 17 ans eo. Tsy mijery lalana izy. Za manapaka ny passage cloté dia tsy hitany za fa fohony za dia tsy hitany fa ny tômôbiliny avo dia voadonany za. Teo zany aho vao hoe saotran'Andriamanitra aloha fa tsy maty. Dia izy tonga dia nitondra anay amin'ny fona be dia nitondra anay tany amin'ny hôpitaly dia natao radio natao ny zavatra rehetra dia tena hoe nahatsiaro diso izy zany. Fa za tsy nitory anazy fa zareo zany niantoka ny frais rehetra tany amin'ny hôpitaly. Dia rehefa natao ny radio sy namana dia tsisy taorana tapaka, izay nisaorana ny tompo. Dia nivoaka somatsara dia herinandro aorianan'iny ny famoahana tamin'ilay maîtrise faharoa. Maso in library and information science zany, vita somatsara dia nivoaka fianarana. Na raha indray atao aorianan'iny dia nandeha tany amin'ny dokotera. Dia nitenen'ny dokotera hoe nisy shock zany tamin'ilay fianjerako iny fa tsy hita tamin'iny fotoana iny. Dia ny masoko zany no mikipikipy dia tsy mitovy ny masoko à gauche à droite. Anao nefa sy dokotera tsy tokony resaka zany ny olona maheno zany fa narary azy any sérieux ilay aretina. Dia niteny zany dokoterako hoe anao tsy mahazo mandray avion fa atao MRI. Ny MRI nefa tsy misy tsy afaka 3 mois. Zany nefa tokony andeha hody afaka herinandro fa nahazo billet andeha hody à Madagasikara fa navita fianarana. Dia inona ary ny atao amin'izany? Dia ny dokotera manao raha anao izy mandeha ambony avion mety misy pression-ny masonao izy hampisy anévrisme-nao dia mety tonga amin'ny ado dia mety hahafaty ohatran'izany. Fa tarainy médicalement zany ka tsy mahazo mandeha amin'ny altitude ambony zany fa mipetraha zany. Mba hanaiky an'izany ve ny FLM aminao? Dia malaza hoe tsy te hody dia namorona aretina nanarama dokotera hanoratra an'izany sy ny sisa tsy idirako izay. Ka io taona io tamin'ny taona
Mbo tsy nanao doktorat izahay tamin'io fa mbola vita ilay master anankiroa. Dia nijanona za tsy nandeha. Dia rehefa tsy nandeha dia hoe tsisy be ho anahy intsony izany fa nalain'ny zareo ilay be. Rehefa za dia hody dia mody amin'ny lalako izany fa tsy amin'ny lalan'ny mpanome be intsony. Eo nanomboka ny tantara izay hoe aiza ny fampitokisana, aiza ny maray aman-dreny, ny olona amin'ny fiangonana sy ny sisa izany. Fa ny olona teto ny comprendre ny LCA satria natoroko azy ny taratasy avy any amin'ny dokotera dia fantatry zareo. Fa ny olona amintsika avy any Madagasikara izany tsy mino an'izany fa mihevitra hoe zavatra namboarina. Dia rehefa efa tapaka izany ny assurancenao rehefa anao navita fianarana. Dia tsisy koa ny trano fa tsy maintsy miala amin'ny classement ny fipetrahana. Toy amin'izay ny problème. Aiza mipetraka? Aiza ny ahitana vola anaovana anohizana fitsaboana tsy mana assurance intsony. Anao tsy miasa fa bosa kely tamin'ny anao nianatra tao no misy. Dia mivavaka foana ny asanay mivady. Mivavaka dia matoky an'i Jesosy hoe izy mamoha varavarana. Izy koa manidy varavarana. Rehefa mihidy ny varavarana iray, afaka manokotra ny varavarakely izy. Dia ny zavatra nisy niasa tamin'ilay biblioteka nianarako tamin'ny Dominika University zany za. Dia ny mpiara-miasa tao tsara fanahy. Dia misy olona mandray be anahy ohatra zanany mihitsy. Dia niteny tamin'ny problème misy hoe za tokony mandeha ary amin'ny inona izany, amin'ny hôpitaly presbyteriana ho jerena izany atao MRI fa mila vola $1200. Za tsy manana an'izany. 1200 isan'izay ohatran'izay na 1300 tsy haiko, mila mahery izany. Dia ozy lera nga niasa tamin'ny biblioteka, ao fa resaka ny vadiko ao izy. Dia niresaka tamin'ny vadiny izy dia nalohandreo ry tompoko ny vola izay nijerena ny lohako tany izany tamin'ny nanao MRI. Dia niteny zareo rehefa vita ny MRI, izay zany fahagagana nataon'ny tompoko. Rehefa vita ny MRI dia niteny zany dokotera mbola tsy mahazo mody fa mbola ho tsaboana sy ny sisa. Dia efa tsy nody moa za fa mipetraka teto. Aiza ny ipetrahana eto izany vady hoe andeha hipetraka any amin'ny train tsika. Mitondra ny valizy anankiray iny dia miovaova train foana dia ao no matory rehefa amin'ny alina dia tsisy hamono antsika izany etsy. Fa indray alina, amin'ny 12 alina, misy telefônina maneno miantso. Ka nay raha vao mahazo telefônina amin'ny alina dia matahotra hoe sao dia misy fahoriana avy any Madagasikara izany. Kanjo io olona niantso namako niara-nianatra tamiko 3 taona lasa. Za tsy mahalala hoe aiza izy nifindra azy fa izy avy any Afrika izy dia niara-nianatra zahay. Dia io vehivavy io no teny hoe Ema, za nivavaka anao izy dia Jesosy no teny amiko hoe atsovy anao fa manana problème. Inona ny problème anao? Dia niteneniko hoe izay tsy mety hatrany nifindrana nefa navita ny fianarana taty dia izay ny problème anay. Zaho izy izy nanana trano nofana izany dia efa nandoa ny lizy 3 mois izy. Dia nefa za nahazo asa malaky tampoka. Dia tsisy olona apetraka trano koa ka mipetraha anao pendant 3 mois tsy mandoa na 1 franc na $1. Tena programan'i Jesosy nazo valim-bavaka. Dia nipetraka tao zahay mivady. Dia mipetraka ao izay mitady asa hoe inona ny atao. Ka sy ihany aloha rehefa navita fianarana izany dia miendry an'ilay OPT ilay manao practicum. Dia nanao practicum tany sekoly katolika zaho a Chicago CTU, Chicago Theological Union, izay ny anaran'izy ireo. Dia tao aka ny mpiara-miasa tao nisy mpampianatra anay tany Dominikana koa dia mahafantatra anazy tsara dia avelan'ny zareo anao practicum tao. Azavain-kely ihany angamba le OPT amin'ilay mpiainantsika. Io zany mitovitovy ihany ny visa ahafahantsika mianatra aty ivelany afaka manao asa herintaona aorianan'ny fianarana tsy izay moa izy. Raha manaraka amin'ilay fianarana nataonao dia afaka mitady vola amin'ilay fianarana natao herintaona tsy izay ilay OPT. Izay mihitsy ilay izy. Dia tao amin'ny sekoly université katolika io izany no niasa dia handray vola kely izany tao. Dia rehefa avy eo ho tapitra ny herintaona. Dia ho tapitra ny visa iny. Za amin'io mbola tsy navelan'ny dokotera andeha.
mbola manetsika fitsaboana samihafa. Hitanao reny dokotera reny zavatra reny dia haninao any zavatra hafa ny hitany koa manampy an'iny dia lasa mitombo ny fitsaboana. Dia nandeha tamin'ny nisy namako anankiray zay namangy anay. Izy tompon-tany Amerikana zany. Dia niteny taminy hoe inona moa hitadiavanao anay? Dia hoe zaho ozy izy mahita fahitana. Ny fahitana hitako ozy izy dia anao tian'i Jesosy hiasa amin'ny sekoly loterana anankiray. Io sekoly loterana io izy tsy manam-bola, tsy manam-bola fa mila mpampianatra 5 moa safidy. Efa nijereko izy izy anao afaka manao an'izay rehetra zay. Dia au lieu dia mahita mpampianatra 5 izy izy dia anao irery manao azy. Sady ho bibliotekaire zany, no mpianatra teny frantsay, no mpianatra baiboly, no mpianatra religion, no hiandraikitra ny librairie. Anaky 5 izy ny satroka ataonao. Mba vonjeo reo sekoly io fa sekoly loterana, sekoly tsy ampy hiatoka olona 5, ianao izy afaka manana satroka 5. Ndao izy isika ho an'ny hijery. Dia ilay izy io any amin'ny quartier any atsimo any mampatahotra reny. Fantatrao Chicago be tifitra sy ohatran'izany. Dia izaho zany nanao hoe andeha ho any fa ny saiko tonga dia manao hoe tsy possible zany, tsy possible. Satria mbola hisy angamba 3 mois sisa ny vizako dia ho tapitra tamin'izay. Le petit zany. Dia nandeha tany anay nijery an'ilay sekoly dia 900 mahery ny mpianatra ao, 6e ka hatramin'ny terminal. Dia tena tsara fanahy be ilay tale sy ilay assistante ny tale. Dia ilay assistante zao manontany mikasika anao, inona sina zavatra efa nataoko, manao ahoana ny Madagasikara. Dia izaho mamaly tsotra ohatran'izao resahako aminao zao hoe izaho nianatra théologie, izaho fa tale sekoly, izaho nampianatra zao araka ny fanontaniana naperina zany. Nentiny tany amin'ny talen'ilay sekoly ilay assistante zany no nandray anahy voalohany. Dia nentiny tany amin'ny tale, ino ozy ianao noteneniny tamin'ny tale? Tale, Jesosy nanome valom-bavaka antsika. Tsy olona tsy afaka mampianatra eto amin'ny sekolintsika sady librariana isika mitady librairie. Olona andraikitra biblioteka zany. Dia izy afaka hanao an'izao, afaka hanao an'izao. Teo zany tale dia tonga dia hangataka anao zany zahay ozy izy. Nareo tsy afaka hangataka anahy satria ny lalànao 3 mois alohan'ny ifaranan'ilay fianarana, tsy OPT zany fa ilay fianarana tamin'ny master 3 mois teo alohan'iny no tokony efa nangataka. Saingy hangataka iray hijanona eto. Fa izaho tsy nangataka satria izaho tsy vao nahijanona eto fa tsy maintsy hiverina any amin'ny tany koa miandry anahy ny olona any. Fa tsy napoiziko izaho hoe marary izao dia izay tsy nampandeha anahy. Ataonay ihany ozy izy ny fangatahana. Sitrapon'i Jesosy ozy izy dia mahazo. Sitrapony moa dia atao akory. Dia nataondreo ny fangatahana anahy. Dia izaho faly hoe tsy mivaly izay. Aizako efa teoriana ty ve vao hisy fangatahana fa tsy natao tamin'ny taloha be. Raha misy zany dia fahagagana. Dia satria anteny hoe fahagagana dia nisy ny fahagagana. Zareo tokony hamaly, tokony hoe 3 mois zany zareo mahazo ny application iny, fangatahana iny, izay vao mahazo valiny. Nenahy ozy ianao, iray volana fotsiny dia nahazo valiny. Hoe eny, tonga dia amen'ny zareo ny working permit, mahazo mijanona, mahazo miasa. Eo vao nangovitra hoe aiza no tian'i Jesosy hiasa amin'ity toerana ity? Matahotra aho handehanako aty. Betsaka ny question. Dia hoe nahoana ihany mijery negatif rehetra nefa Jesosy maneho positif. Dia nanaiky zany dia niraisiko ny asa. Dia niasa teo za. Sady bibliotekaire ny mpampianatra ny ankizy, mampianatra français ny ankizy 6e ka hatramin'ny terminal. Dia nampianatra religion, dia nampianatra Bible, dia zay français, dia religion, dia Bible, dia librairie. Dia nahafinaritra isaorina ny tompo. Dia ny tany amin'ny le mpanome bourse anazy naheno an'izay dia tonga tao ry zareo niteny hoe tsy azonareo avaozina intsony ny hiasana eto. Satria rehefa tapitra zany le 4 ans sa 3 ans, mila manavao indray zareo hangataka anahy. Rehefa mangataka mandovy vola be. Dia ny mpanome bourse anazy zany niteny hoe tsy azonareo avaozina izay, tsy mahazo miasa eto intsony izy. Dia tsy niasa teo.
dia amin'izay fotoana tsy nisako tao izay nisy ny talohan'izay ka Léopitsiny mbo tsy niteneniko taminao Léopitsiny fa tany amin'ny katolika za dia taty amin'ny ino zany Trinity United Church of Christ sekolony zareo Chicago Theological Seminary Seminary Chicago zany tao koa zany nisy nisy fagaganako tao tsy za tsy manana asa iny zany nandeha tao mandeha mitady sekoly zany mba hitadiavana asa librairie bibliothécaire dia nandalo tamin'ny za tsy marara sekoly mihitsy tany Chicago fa afa-tsy le presbyterne sy le luterana dia zareo fa efa complet ny mpiasa ao dia tsy nandray dia ty sekoly tia nandalo fotsiny anay tsy fantako le izy dia misy feomanao amiko hoe mandehana miditra amin'ny tohatra io dia mandehana any dia nandeha zaho inona ny zava-misy aty dia tonga ao dia mahita hoe tonga dia nahita ny bibliothécaire zany dia resaka tamin'ny za mitady asa dia zao teny tsisy asa eto aminay izy izy fa za efa feno dia lasa nandeha kanjo nahita ny lehibe amboniny iny zany izy ny bibliothécaire miasa fa ny docteur amboniny zany nahita anahy koa dia nanontany izy anaranao ianao izy maclair avy any Madagasikara zaho izy efa mitady anao fambolana mihitsy hoe hiasa eto aminay satria ny mpanampy ny bibliothécaire eto nametra-pialana aorian'le za tany iny nametra-pialana le olona teo tsy ohatra hoe tsy tiany intsony miasa amin'ny bibliothéque fa aleony manao foster parent satria azahoana vola dia niala izy nifindra sy tety dia manao foster parent dia mahazo vola ivelomany dia nentin'le directeur ambony tamin'le bibliothécaire teo dia hoe ty ozy izy emavy any Madagasikara za fa nitady an'ity hitako izy ozy izy fa tsisy anona teto amintsika fa amin'izao izy efa malalaka dia afaka miditra izy zany rehefa Jesosy mamoha varavarana dia misokatra ny varavarana ny anjara dia mivavaka foana dia matoky an' Jesosy dia mihay ny feon'ny fanahy masina tena miteny ny fanahy masina io tena miteny fa raha ny saintsika zany ohatry ny radio misy onde be da be dia mety sarotra ny andrenesinao mazava tsara hoe inona izay feo tao izay mety mifoha samihafa fa tena azo angatahana mihitsy sy apetraka amin'ny tompo isaorana azy mialoha dia niasa tao za dia za miasa ao iny dia ozy zareo ianao manao master ny licence ianao manao master ny théologie manino ianao tsy manao DMI eto aminay izy satria ianao miasa eto dia hiataonay ny fianaranao ny atsasaky ny fianaranao alohanay dia ny atsasany alohanao amin'ny karamanao mazava kely ihany le diminina doctorate in ministry so dia ny fiainao antsika zany tsy dia zatra loatra n'le terme zany hoe vita le master dia nisy miproposé doctorat indray zany ianao avy eo ia talohany io nisy ny proposé doctorat fa doctorat anao PhD zany fa counseling le izy za tompoko matahotra anao counseling aty Amerika be da be ny karazana retin'ny olona aty zay dokotera ny fanahy nefa dia matahotra nisy tsabo ny fanahiny olona aty satria ny fahotana tsy hitako tany Madagasikara na tsy reko tany reko aty daholo dia rehefa reny zany anatinao tena dia zany tsy mba anao counseling zany nanambitamby anahy le professeur anao ma tiako anao counseling anao ma ela be eo zany fa za tsy maintsy miverina Madagasikara fa tsy hijanona aty ka ny PhD moa ela be dia mihina vetivety ihany dia nilaviko zay fa rehefa reo niteny aty manova 10 minutes andeha andramako nataoko ny application dia nisy fahagagana koa tamin'izay fa tsy ho teneniko manjary lava be fa dia vita zany ny application dia nianatra tao dia misaotra ny tompo dia nivadiko moa tonga koa dia nianatra tany Makonika dia nianatra tao koa izy rehefa nanao sacrete masse ny théologie manomana le anaovana PhD zany dia ho tonga ny famoahana zahay mana balance $8,000 ny écolazinay zany tsy ampy ny vola azo tsy ampy zahay koa miomba mandefa vola Madagasikara fikarakarana ankizy dia tsy ampy 8,000 ny vola andoavana ny saram-pianarana dia mbola misy trosa 8,000 zany dikan'izay tsy azo atao graduation zahay tsy azo avoaka graduation rehefa tsy mahavoalohany dia
Alohan'ny mendreo firy herinandro angamba ny andrasana anay hahita vola. Za tsy mahita vola fa tsy le vola kely raisiko eto amin'ny fiasako ety ihany. Fa nandeha niangona tamin'ny fiangonana mbola tsy nandehananay za tamin'io, fiangonana United Church of Christ. Izay ny anarany. Dia rehefa le pastora nitory teny, dia maheno feo amiteny amiko hoe miresahan'ny pastora rehefa mirava. Dia le pastora koa mbola tsy nahita olona avy any Madagasikara faly be anay maheno hoe nareo avy any Madagasikara. Ina ny hanampiako anareo? Toy izao hoe izay tenenin Jesosy aminao dia izay no ataoko. Za tsy niteny hoe inona. Fa mivavao anay dia izay tenenin Jesosy aminao dia ataoko. Dia nanaraka an'izay tokoa izy. Inona ny tenenin Jesosy taminy? Niantso olona izy nanao hoe aiza ireny malagasy ireny nipetraka, aiza ireny mianatra. Dia any amin'ny Chicago Theological Seminary. Dia natsoiny Chicago Theological Seminary hoe manao ahoana ny statusindreny no mahavoalohany tuition very zareo. Dia ny taony teny ireo mbola manana balance $8,000. Dia izy nanao hoe aleoko izay izy. Nalohany avy any paosiny, vola paosiny fa tsy ny fiangonana. Zahay tsy mahalala an'izany procès rehetra izany. Fa ny tany Hebreo nantsana hoe ity ny akanjonareo fa nareo mahazo manao graduation. Toy izany anay tsy mahazo manao graduation. Nisy olana andozy izy ny balance anareo dia afaka manao graduation nareo. Io zany ny olana andoha mba tsy tenenina fe. Dia hoe anay tsy teny fa nanome argent de poche izy ho anareo dia tiana argent de poche. Nanome argent de poche $2,000 ankoatran'ny 8,000 efa nalony. 10,000 zany volana minanay. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tena hoe nisaotra ny tompo dia afaka nilahatra dia le 2,000 iny zany nasiany soratra hoe tia mba ampiasanareo mandra-pahatonga ny zavatra manaraka ataonareo na hodinareo mety zany. Izay zany ny zavatra nisy teo dia za moa zany le narary izay teneniko izay. Nisy nandoako ny vola tany. Dia iny no niainanay mivady, nipetraka tamin'le trano le mpianatra manao hoe tsy mandoa 3 mois fa sao fahagagana daholo zany. Dia rehefa tsy afaka hiverina Madagasikara intsony zany rehefa vita aby ny MRA sy ny fitsaboana samihafa satria tsy manana billet. Dia inona indray zany hatao? Vavaka no fanalahidy, vavaka. Ny vavaka tompoko tsy hoe resaka tao amin'i Jesosy fa fiainana. Ohatranao miaina rivotra io, manintona rivotra io dia ohatran'izany ny fiainam-bavaka. Tsy hoe rehefa sena dia vavaka, rehefa zao dia vavaka. Ny fotoana rehetra anao dia miresaka amin'i Jesosy foana. Na misotro rano ara dia miresaka amin'i Jesosy. Misakafo tsy izay fotsiny fa izay zavatra rehetra atao. Dia isaorako an'i Jesosy ny fitaizanay satria raha tany Madagasikara ny tsy nandalo an'izany fitaizana samihafa izany. Dia amin'izany tsy mbola mieritreritra hoe atao ordination izany, tsy mieritreritra an'izany mihitsy sao dia izay tondrahan'i Jesosy one day at a time, izay ny hira tiako indrindra, one day at a time. Andro iray isan'andro izany dia hitanao indray manaraka ohatra hoe manome surprise ianao Andriamanitra hoe rapiso andraso fe zavatra indray rapiso. Ary afaka piso dia ohatran'izay foana. Dia nisaotra anazy zahay. Dia ny zavatra nisy tsy nanam-bola, tsy nanana sakafo, nisy fotoana nandalovanay amin'izay dia tsy mahafantatro hoe inona ny atao. Mandohalika mivavaka izay mivady amin'ny alina. Rehefa maraina zay mifoha, misy vary ray gony eo alohan'ny varavaranay eo, misy valopy misy vola $100. Tsy sonia tsy fantatra eo izy nanome azy. Dia za zany teny mivady hoe tsika tsy mba hinana an'io sao dia misy poizina eo. Loza ny vadiko ianao nivavaka tamin'i Jesosy halako avy eo anao tsy hinana rehefa Jesosy mamalofafaka. Na dia hina zava-mahafaty azy dia tsy ampaniana azy izany. Nametraka marary izy dia sisiny ireny. Izany no sisiny zavatra ianaranao mampiandry anao. Miteny izany ianao ka rehefa avy eo anao manao hoe tsy mba fantatra hoe nahavitany sao dia misy poizina. Ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy hozy izy. Dia niraisina ny vola dia velona indray zany ireo ny fiainana tamin'iny. Tena hoe ilay hoe omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay. Manan-tena an'izay dia miandry an'izay. Fa tsy mitady zavatra ambonin'izay zany. Izay zany fiainanay mivady. Tsy mitady zavatra amboniny fa sy omeny tompo dia izay.
dia vita zany ny fianarana tamin'iny, vita ny fitsaboana, tsy afaka andeha hody dia ho aiza izany. Dia mitondram-bavaka. Dia ny zanakay izany a, izy tena niasany fanahy masina koa ny zanakay vavy matoa. Dia izy iasany fanahy masina io a, mitory ny filazantsara anaty bus, eny an-dalambe, any amin'ny train. Dia ny pastoranay Fiangonana Loterana tamin'izay niteny hoe raharao ny zanakareo tsy hainao haniova sao dia misy olona hamono anazy fa tsy tian'ny olona aty eny io. Efa tonga tany Amerika izany zanakareo tamin'io. Izay tokoa mbola tsy niteneniko. Ia, nahatonga an-jareo taty zany nisy tamin'ilay sekoly nisako io, ny lehiben'ny sekoly a, lehiben'ny ino moa izany, ny board trustees, lehiben'ny komity mpandinika mikasika ny sekoly, nanao interview anahy. Mhm. Dia nafantatra hoe ny zanakay anankiroa any Madagasikara. Dia niresaka tany izy mivady dia nanao hoe ao fa etoanay ny fahatongavan'ny zanakareo. Dia zareo no nanome billet, nahatongavandreo nanome zavatra rehetrarehetra dia fahagagana hafa koa izay. Ny tonga taty zareo, ny vadiko izany sendra nandeha tany Madagasikara satria maty ny papany dia nandeha tany nandevina dia herintaona tany izy tsy nahazo visa. Dia tao anatin'io herintaona io no nanomezan'ny sekoly visa vaovao ho anahy zany a, sy ho an'izy telo mianaka dia tafaverina mivady mitondra azy ravavy. 10 ans zany ny zanako faravavy ny tonga taty, dia 15 ans ny zanako voalohany. Zay, roa zanakay zany. Dia io 10 ans io zany 6e tany Madagasikara, io 15 ans io a seconde tany Madagasikara. Dia iza ilay mitory filazantsara? Les 15 ans. 15 ans. Les 15 ans. 15 ans mihitsy izy tamin'izay sa rehefa taty afara vao. 15 ans izy tamin'izay dia efa nanao izay. 17 ans izy dia efa nasoratra boky. Tena fahagaganao anay mihitsy ny nanaiky ny imprimerie hanao manatonta ny boky izany. Tena inspiré izy amin'ny zavatra rehetra dia hoe zanaky ny vavaka rehetra dia nisaoran'Andriamanitra. Les 10 ans tonga taty izy a, mijery dessin animé foana ianarany teny anglisy. Dessin animé maraina atoandro hariva rehefa ao an-trano. Dia avelanay moa zahay no nomen'olona télé fa zahay tsy nanana. Rehefa tonga zareo dia nomen'olona télé, zahay nomen'olona zavatra hoe ao fitaizana ny ankizy izany. Dia rehefa natao ny fifaninana teny anglisy, inona moa ilay anarany izy io? Fifaninana teny anglisy iny. Na fifaninana matematika, fifaninana zavatra samihafa. Any an-tsekoly ry zareo. Spelling bee. Mhm. Spelling bee zany a, sekoly folo no indray anjara tamin'ilay izy, dia 300 ny mpianatra nanao faninana tamin'izay. Iza ny voalohany hozy ianao? Ilay zanako atao hoe tsy mahay teny anglisy. Wow. Ilay zanako tsy mahay teny anglisy ny voalohany nahazo ny spelling bee. Wow. Fahagagay koa izany, sorarako. Azonao lazaina ve ilay boky nosoratan'ilay zanakanareo vavy tamin'izy 17 taona? Tena hoe mahaliana koa izany zazavavy 17 taona nanoratra boky. Boka Ilay tamin'ny. boky izany tsy boky fivavahana fa izy inspiré manoratra, hatramin'izao izy manoratra. Ina tokoa ny titiny? Roman izany ilay izy. Ia, karazana roman zany ilay izy. Fa Wow. misy lesona sy fananarana be. Ka izy ohatra mety olona miady izy any an-dalana eny, mpivady miady, lazaiko anao mandeha izy miditra ampovoan-jareo dia mampisaraka an-jareo. Izay natao ny azy vonoin'olona anao, tsatoan'olona antsy ianao izao. Fa izy manao hoe raha izay hozy izy ny ahafaty anahy mama dia tsy maninona fa miomana nareo fa izay ny ataon'ny tompo ato amiko. Dia mampisaraka olona, mamonjy olona mamo ireny izy miresaka amin'ireny, olona miady miresaka amin'ireny. Any anaty bus izy dia maso-teka fa zao tsy tendina faly ny olona hoe nay tsy mba tonga any am-piangonana dia efa ataonao fiangonana izany bus andrendresanay ten'Andriamanitra. Ilay chauffeur-ny bus ireny miteny aminy hoe atao fa izaho miaro anao satria tokony tsy mahazo manao an'izany. Hono, satria manelingelina olona ka anao tsy afaka manelingelina ny liberté-n'olona. Fa dia misaha izy tompoko mitsangana dia mitory dia izay teny omeny fanahy anazy dia izay notoriny. Dia mizara tracte izany aby nataony tamin'izahay nipetraka. Io ilay mipetraka any Atsimo ilay nataorako hoe izaho matahotra mipetraka any Atsimo, izany ny asa nataon'ny tompo anay tany. Dia izy manao, firy minitra sisa? Eo amin'ny 9 minitra eo
Fa tena hoe zava-dehibe koa ny idirana amin'izay. Raha fitinina zany dia tsy afaka tena iainana ilay tantarana. Za raha eto tena lasa tsy maintsy misotro rano mihitsy manatelina an'ilay tantara tena hoe tsy jerentsika ny halavan'ny fotoana fa ny fahafahana miaina ao anatiny sy misintona an'ilay lesona zany no tena ankasitrahana indrindra amin'ny fizarana. Afaka fitinina ao amin'izay ve niafatra mafonja tao anatin'izay manomboka teny amin'ilay hoe nanomboka niady mafy amin'izay nareo mivady rehefa samy taty hatramin'ny nahatongavan'ilay zanakareo dia mbola niseho foana foana ny voninahitr'Andriamanitra alohan'ny hidirantsika amin'ny tohiny manaraka indray. Aloha hidirantsika manaraka dia nisotra masina izay fanevana ny vady zany dia Korintiana izay zany zareko eto Korintiana faharoa toko fahadimy Korintiana faharoa Korintiana voalohany azafady fa Korintiana tsy zatra mijery baiboly teny gasy ho any amin'ny baiboly isany soratra daholo sarotra. Fantatrao izy hoe andininy fahafolo zay hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao ary tsy foana izay koa ny fikirana 15 zany Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Vakiko anaran'i Jesosy marana anazy ary tena marina hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fantatra mihoatra misy rehetra aho nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Izany ny fanevany tokantranonay mivady. Ilay teo hoe ny fanevako zareo fa ty fanevany tokantranonay dia tena sampanay misy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra io no mitarika anay isan'andro hoe tsy vilona amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana fa mandreny feo hoe tia ny lalana an-kandehana dia mizotra amin'iny dia toko tsy mamitaka ny ten'Andriamanitra ary manana hery lehibe eo antsika satria hery manasitrana, hery manavao, hery mamonjy amin'ny lafiny rehetra na ara-panahy na ara-batana na ara-tsaina, ara-piarahamonina, araka vola amin'ny banky, ninona andalovanao dia fahasoavan'Andriamanitra eo foana matoky. Jesosy tompontsika. Ankasitraka tompoko. Arahantsika manaraka indray ary toy ny tantara indrindra ilay nidirana teo amin'ilay ordinationa pastora amin'izay. Izay zany amarana antsika azy io. Misaotra tompoko. Ianao no tena Nareo nanaraka koa.